Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Hoy ny teningady Elmodi, izay rehetra azonao atao izy dia ataovy avokoa. Ataovy amin'ireo olona rehetra azonao anaovana izany. Ataovy amin'ny fomba rehetra izay azonao anatanterahana izany, ary ataovy maharitra arak'izay azonao atao. Rehefa manampy olona ianao dia ampiotra amin'ny farany izy, ary aza manenina ny amin'ny zavatra tsara nataonao. Ahoana ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Araraoty ny andro azo anaova-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Efesianina 5:9-10. Dia manamafy izany indrindra ihany koa izay voalaza amin'ny Kolosianina 3:7-20 manao hoe: ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo, fa tsy ho an'ny olona. Amen. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Dia ankaravona mandrakariva no iaonana aminao mpieno. Izao le tonga ny fitenenana hoe tandro tsara ladina sy trondro mahay mitsipilika itsika, ka tsy avelan'ny vody arefo tsy iaona. Ary ambo mahay mihaza sy bitro mahay mitsorika tsy avelan'ny vody hazo tsy iaona. Mpianakavy izay elanela tany isika, tsy avelan'izao onjam-peo zao tsy ho tafaray sy tsy fampiaino. Koa kafaliana no iarabananao satria tafahoana etondray isika ankehitriny. Ny namanao Lanto Armisatswely no mitafa aminao amin'izao fotoana izao. Anio isika dia iresaka mahakasika ny tokantrano. Ny tokantrano izay atao hoe raha mikoriana sy raha mamelona ny tokantrano anankiray dia anisany ny fankatiavana, anisany ny fandeferana, anisany fifanakaikezana am-po, ary anisany fifampiainona sy ny fifandraisana eo anivon'izany tokantrano izany. Matetika nefa dia miseho ny tsy fahaizana maneho izany fitiavana izany, ny tsy fahaizana sy ny tsy fahampinina izany hoe faneho-pitiavana izany, ny tsy fahaizana mampiseho izany hoe fifandeferana izany, ny tsy fahaizana maneho izany hoe fifampiainona sy fifandraisana izany. Noho izany dia miseho ny olana, miseho ny lonilony, miseho ny disadisa isan-karazana, satria voafaritra ao anatiny atao hoe zofototry ny olombelona hoe ny olona anankiray dia zony no tiavina, zony no henona, zony ny anana fanehonkevitra sy fifandraisana, ary zony ny ankasitrahana. Kanefa indraindray eo anivon'izany tokantrano izany dia izay zofototra izay mihitsy no tena adino, ary misy azy fotoana tena tsy ahitana izany mihitsy eo anivon'ny tokantrano. Dia teraka ho azy avy any an-tsaina, avy any am-po any ny olana sy ny lonilony, satria ny andaniny tsy manome fahafa-po ny ankilany amin'ny alalan'izay hoe zofototra izay. Ny andaniny tsy miaino, ny ankilany te hiresaka. Ny andaniny te haneho fitiavana, ny ankilany tsy maneho. Izany hoe misy zany ny mizana tsy indrinila, misy ny atao hoe tsy fitoviany ny fomba fiaina sy ny fomba fijery. Dia eo zany no miteraka an'izany hoe lonilony eo anivon'ny tokantrano izany. Ny tsirairay nefany dia afaka maneho izany tsara,
afaka mifanio fitiavana, afaka mifampiaino, afaka mifandefitra, afaka mifankaty, afaka mifampiaino tsara ao anivon'izany tokantrano izany izay avokavoka tena iorena ny tokantrano tanteraka izany rehetrarehetrany farafaratsiny. Ka rehefa tsy asehonao izany hoe fitiavana zany dia mialevona, rehefa tsy asehonao ny fifandeferana dia miamaty, rehefa tsy asehonao ny fifandraikekezana-po dia mety tsy hita, rehefa tsy asehonao say apotranao ny fifandeferana, ny fifampiainona, ny fifankatiavana dia tena levona sy tsy tanteraka. Noho izany raha tena tianao ny ampaharitra n'izany tokantranonao izany dia zany rehetrarehetra zany no aseho sy iainana eo anivon'ny tokantrano, miaina any atao hoe fitiavana, miaina amin'ny fifandeferana, miaina amin'ny fifampiainona, miaina amin'ny fifandraisana, miaina amin'ny atao hoe fifanakaikezana-po, miaina ihany koa amin'ny atao hoe fifampatokisana eo anivon'izany tokantrano zany. Rehefa zany no tanteraka dia mijoro, tsy azo nizaniza ozonzonina ny tokantranonao. Amin'ny alalan'inona nefa no ahafahana maneho zany rehetrarehetra zany? Amin'ny alalan'ny fijery, amin'ny alalan'ny fiteny, amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny fanomezana sy fanolorana fanomezana amin'ny fotoana tsy apozona, na koa amin'ny fotoana zay mapety azy hoe amin'ny fankalazana ny fitsingerenan'ny taona naterahana, na manome fanomezana ianao amin'ny fahafaham-panadinana sy ny sisa dia eo no tanterahana zany hoe fanamafisana ny fitiavana zany. Dia amin'ny alalan'ny fijery, fiteny, fihetsika no aseho ny fifampatokisana, aseho ny fifankatiavana, aseho ny fifandeferana, aseho ny firaisaky ny fifanakaikezana-po. Rehefa zany rehetrarehetra zany no apetraka eo anivon'ny tokantrano dia maharitra tsy azo ozokizonina ny tokantrano anankiray. Noho izany dia ilaina ny manokana fotoana hitiavana, ilaina ny manokana fotoana hifampifantohana sy ampifatohana ny saina maneritreritra amin'ny andaniny sy ny ankilany. Ny anankiray mampifantoka ny saina maneritreriny amin'ny andaniny, ny anankiray ihany koa mampifantoka ny saina maneritreriny amin'ny ankilany, dia miravina ary miorina tsara izany tokantrano zany. Ny andaniny sy ny ankilany ihany koa mametraka fanontaniana inona no azoko atao mba anamafisako sy anamafiorina ny tokantrano sy ny fifankatiavanay ao anatin'ny tokantrano ity. Dia apetraka amin'ny fanontaniana, dia mitady hevitra ianao zany ahafahanao manatanteraka izany rehetrarehetra zany, dia mikaroka mandrakariva izay fomba ahafahanao mity ny ankilany, dia mitady fomba sy mikaroka fomba mandrakariva koa ny ankilany ahafahany maneho sy mampiatra zany fitiavana zany. Andramone fa rehefa tanteraka ao zany dia hitanao ny vokany. De io tsy ampivady fotsiny ihany fa na eo nivon'ny mpianaka ihany keo aza, ny ray aman-dreny dia tsara mikaroka mandrakariva ny fotoana sy ny fomba hitiavany zanany. De tahak'izay koa ianao zanaka tadiavo mandrakariva, izay fomba ahafahanao maneho fitiavana ny ray aman-dreninao. Fa rehefa mihaona zay fifankatiavana zay dia hitanao fa tena miaina eo nivon'ny fahasambarana tanteraka ny tokantrano, ka na inona zava-misy ao dia ny fifandeferana sy fifankatiavana no iainana, dia aharitra ary ho tokantrano modely sy hanana ny asiny izany tokantrano iainanao izany. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Izay no masakazo natolotra indray tamin'ity androany ity mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Latolo Misatsoely. Veloma to. Isanakatina no anatranarina turuna ni mety
Matina nuana tanarna Turuna ni meheti Halala ni manda Kisan matiti ni haya matendo Ititu nitini umbeni Niana tumeni Timanti larana Nititi lazani Groupe La Voix des Archanges. Voice of Hope. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fonantena. Faly mandrainao hatrany ao anatin'ity fandaharana ity. Nandalo tamin'ny tompo maso isika izao, izay antenaina fa nampitombo ny finoanao sy nampatoky anao fa marina ity fianarana momba ny fanamarinana amin'ny finoana ity. Fa andeha ho alalina tsirairay ireo andry 3 ny fanamarina amin'ny finoana ireo, ka ny voalohany amin'ireo no iarahantsika mijery amin'izao fotoana izao lalindalina kokoa. Amin'izany ny kendrena dia izay voalaza ao amin'ny Timoty voalohany 2 ka ny 4, izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Ny famonjena no kendrena, ary ity famonjena ity dia miaraka amin'ny fahalalana ny marina. Ka raha sitraky ny tompo ny azahoantsika ary ny olona rehetra ny famonjena, ary tiny ny olona rehetra ho vonjena, dia lazainy koa hoe ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Ka inona ary ny fahalalana ny marina? Momba ny olombelona raha idirana lalindalina kokoa ao amin'ny Joba 4 ny 7 ka hatramin'ny 12. Ho marina no Andriamanitra va ny zanak'olombelona? Ho madio no ny mpanao azy va ny olona? Indro tsy matoky ireo mpanompony azy izy. Eny ny anjeliny aza ataony hotsotonga ohatra, ko maika izay mitoetra ao an-tranontany, sady avy tamin'ny vovoka no ny eviny, ary moraporotra no ny kalalao izy. Indray andro monja dia motsana izy, tsy misy misaina azy na dia levina mandrakizay aza izy. Sy voaongotra va ny kofendainy ao aminy, maty izy nefa tsy mbola manam-pahendrena. Ny lazaina eto dia ny amin'ny olona zay voalaza fa manahoana zany olombelona izany. Ho marina no Andriamanitra va ny zanak'olombelona? Ho madio no ny mpanao azy va ny olona? Dia ilay fahamarinana sy fahadiovana indray no miverina eto, ary ampitahaina amin'ny hoe ny mpanao azy sy Andriamanitra, dia mazava ho azy fa tsy mahatanty an'izay fampitahana izay isika olombelona. Ho marina no Andriamanitra va ny zanak'olombelona, ho madio no ny mpanao azy va ny olona. Fa tsy izay no tena ivony ity fampahafantarana ny marina ity, fa ny anjely
no lazain-kosa eto. Indro tsy matoky ireo mpanompony aza izy. Eny ny anjely ny aza ataony ho tsy tonga ohatra. Toy izany ry mpiainy malala no ambarany tenin'Andriamanitra momba n'ity tsy fahamarinan'ny olona ity, fa ny anjely indray no arosony eto ka lazainy fa tsy atokisany ho marina eo anatreny na dia ny anjely aza. Eny ny anjely ny aza ataony ho tsy tonga ohatra. Ko voamaika ny olombelona io natrehan'izany fahamarinany sy fahadiovan'ny anjely izany ka rehefa tsy atokisany eo anatreny. Ao amin'ny Joba 4:7-10. Komaika izay mitoetra ao an-tranontany sady avy amin'ny vovoka no ny aviny, ary moraporotra no ny kalalao izy. Mandalo, malemy ka moraporotra no ny kalalao. Ary 9:20, maty izy nefa tsy mbola manam-pahendrena. Sady mandalo zany no malemy ary tsy manam-pahendrena, zany hoe tsy marina ny olona. Dia misy teny hafandray ao amin'ny mpitoroteny 7:2-3. Mitovy avokoa ny manjo ny olombelona rehetra. Ny zavatra iray ihany no manjo ny marina sy ny meloka, ny tsara fanahy sy ny madio ary ny tsy madio, ny mamono zavatra tao fanatitra sy ny tsy mamono zavatra tao fanatitra. Mitovy ihany ny amin'ny tsara fanahy sy ny amin'ny mpanota, ary ny amin'ny mienina sy ny amin'izay tsy sa hienina. Izao no fahoriana amin'izay rehetra atao aty ambanin'ny masoandro. Zavatra iray ihany no manjo ny olombelona rehetra, sady feno ratsy ny fony zanak'olombelona, ka fahadalana no ao am-pony amin'ny andro iainany, ary no ny afaka izany dia ho any amin'ny maty izy. Maritsika eto ny amin'ny marina, ny tsara fanahy, ny madio, ny mamono zavatra atao fanatitra, zany hoe ny mivavaka izany, ny tsy sahy hienina zany, ny mpanompon'Andriamanitra zany. Ireo no voatanisa eo: marina, tsara fanahy, madio, mivavaka, tsy sahy hienina. Ary etsakilany dia lazaina ny amin'ny meloka, ny tsy madio, ny tsy mamono zavatra tao fanatitra, ny tsy mivavaka zany, ny mpanota, ary ny amin'ny mienina. Dia maninona ono ireo sokajy roa ireo? Mitovy avokoa ny manjo ny olombelona rehetra. Ary inona izany itovizany zany? Izao ny fahoriana amin'izay rehetra atao aty ambanin'ny masoandro. Zavatra iray ihany no manjo ny olombelona rehetra. Inona ary izay itovizany izay? Sady feno ratsy ny fony zanak'olombelona, ka fahadalana no ao am-pony amin'ny andro iainany. Na ny tsara fanahy, na ny ratsy fanahy, na ny marina, na ny meloka sy ny sisa. Dia manahoana rehefa tena dinidra ny momba azy? Feno ratsy ny fony zanak'olombelona, ka fahadalana no ao am-pony amin'ny andro iainany, no ny afaka izany dia ho any amin'ny maty izy. Zany tokoa ny zava-misy momba n'ity manjo ny olombelona ity, fa maty izy. Joba 4:20 ka ny 7 ka hatramin'ny 12. Fa hazo antenaina ny hazo, satria na dia kapaina azy izy dia mbola hitsimoka indray, ka tsy maintsy hisy ny solofony. Na dia efa tonga hantitra ao amin'ny tany aza ny fakany, ary maty ao amin'ny vovoka ny fotony, raha mareny fofondrano izy dia hitsimoka indray, ka handrahaka tahaka ny hazo tanora nambolena.
fa ny olona kosa maty ka miapatra, eny mialaina ny olona ary aiza izy ny rano miala mikamory ary ny ony mienaka ritra, ary toy izany koa ny olona mandry izy ka tsy tsangana intsony. Asa toko 3:4 dia misy izao teny manaraka izao: fa Davida rehefa natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ahasoany olona niarabelona taminy, dia nody mandry ka nangonina ho any amin'ny razana izy ary tratry ny loha. Davida maty ary tratry ny loha, maty tratry ny loha. Na dia voalaza ara fa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ahasoany olona niarabelona taminy. Matoa tanteraka izao dia efa tena dinina dia tsy marina izy, na dia i Davida aza, ka dia maty izy ary tratry ny loha. Genesisy 3:7-7 momba ny Adama ny lazainy eto: fa vovoka ianao ary verina amin'ny vovoka indray ianao. Fa inona no anton'izany hoe iverina ho vovoka izany? Maty tratry ny loha, iverina ho vovoka, misy antony izy io. Eo amin'ny 7:7 aroko izy tamin'ny Adama: satria efa niaino ny feon'ny vadinao ianao. Nandika ny didin'Andriamanitra zany izy, nanota zany Adama, izay no antony nahafatesany ka tratry ny loha ary niverina ho vovoka. Tena misongadina amin'ny fomba manokana eto, ary tena tsy misy adikevitra mihitsy fa ny olona dia tsy marina. Inona zanak'olombelona no mba hadio izy, ary zay terabe vavy no mba ho marina. Teny efa hitantsika io. Ka eo anatrehany zany fanadiadiana zay tsy miambahamba, ary tena milaza ny marina mba hahafahantsika mandray ny famonjena, dia inona no tenitsika amin'izany rehetra izany? Jaona 4:9-8 manao hoe: Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Tsy misy ale, tsy misy azo atao. Tompo, akany amin'iza moa izahay? Fa ho any amin'ny Tompo isika, fa izy no manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Hivavaka isika. Ny Tompo tsara ny danitra misaotra noho ny nisongadinany marina mombanay, mba tsy tonga anay atoko tena, hiazakazaka io aminao, ary manatona anao zay Jesosy malala. Levony ny mety fiveratena ho marina, fa hiandrandra sy anatena anao zay fahamarinanay kosa izahay amin'ny fotoana rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sahairaya Fatsaminao Fazavapona Vuku Izarechiza Ratio Yanao Mitavana Simangulana Angeichingizahai Panumpuna Manatitsautra sidera Fatsiavelanao ituetra Ireritsi mesi pitsetra Fatunina manatsi maharina Sadi malala injitra Sitakachini sana Nifiti avana. Song and Music for Christ. Wanaminiza tuku Ireundivitsi mianjanao Te ampichaka nilu
izay fa hoavianao hakany voavotra ankehitriny izahay mpanompona manaty tsaotra sy dera fa tsy avelanao itoetra irery tsy misy pitsetra fa tony namana tsy mba harina sady malala indrindra tsy takatriny sana ny fity avana hoany amin'izayana risakay zatina o ambarao tsy mba mamila fila ilay tompona sarindrindra andramore. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny Ramatora Zoelosoa Irina Honoré teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Amin'ny alalan'izay feokira famantarana izay no anoloranay arahaba sy anasana ianao hiaraka amin'ny AWR na ny feon'ny fanantenana anaraka izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Namanao fanjaniaina no anolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Sam tompona andraikitra fandaharana Elion Andremitanso menofinaritra. Iaraka amin'ny Ramatora Zoelosoa Irina Honoré hatrany isika izay teknisian'ny fambolena ara-boajanahary ato anatin'ity fandaharana ity. Araka ny voalazanao tompoko dia anisan'ny tombontsoa lehibe indrindra no azo amin'ny fampiasana ny zezika komposta ka mba azonao azavazavaina bebe kokoa amin'ny mpiaino antsika ve ny tsara ho fantatra mahakasika ity komposta ity. Tiako ny manamarika fa amin'ny fambolena rehetrarehetra niny na volentsika na legioma io na voankazo io na ny volovary isan-karazany sy ny katsaka dia ny zezika komposta zany no tena mamokatra indrindra. Ny antony izao tsara ho fantatritsika mpamboly aloha sy izay tia fambolena rehetra fa ny zezika komposta dia misy an'ireto singa efatra izay tsara ho fantatritsika ireto izay misy ny atao hoe selulose, azoty, fosforo, potasy. Ka ireo singa izay misy amin'ny komposta ireo dia ireo ny tena mpanome aina ny volentsika. Ao anatin'izay ny zezikomby vavy sy ny dolomita izay manafaingana ny fahamasahan'ny zezika. Dia tiako izany ny milaza amintsika hoe amin'ny navy no ahitana an'ireo zavatra singa efatra ny teneniko teo ireo. Ny selulose dia azo avy amin'ny fitondran'ny milolo na ny tefrosia na ny crotalaria. Ny azoty indray dia entin'ny zava-maitso malefaka rehetra. Rehefa zava-maitso malefaka anaovantsika n'ilay zezika komposta zany dia mahitana an'io azoty io. Ny fosforo indray dia entin'ny vovoka tandrokomby na ny vovoka taolana rehetra. Dia ny potasy indray dia entin'ny vatana kondro sy ny lavenina patana. Dia izao hitantsika tsara ngamba eny amin'ireny gonin-jezika ireny misy hoe N, P, K dia ireo voatanisako ireo izany ny teneniko rehetra izany.
dia ny anana rehetra dia tsaroa fa mila azoto betsaka rehefa hana maitso rehetra izany. Ny volo-mamoa rehetra dia mila fosforo betsaka, dia ny volo-mamody sy mamaka dia tena mila potasy betsaka. Noho izany feno dia feno izany ny komposta rehefa entintsika eny amin'ny volontsika. Koa dia mahazo toa mandrakariva manamboatra ny komposta fa amin'ny alalan'io izany tsy ambaratelontsika rehetra ihany koa, zezika masomboly sy ny fikarakarantsika azy, mifanarahantsika ny fambolena amin'ny alalan'ny dian'ny volana sy ny fampivadiantsika voly eny an-tanimboly, ny fifandombiasam-boly, reny rehetrarehetra reny rehefa arahantsika tsakany sy andavany dia amimokatra tsara isika. Dia misaotra indrindra tompoko. Tsy hoe metimety fa tena mety. Tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesana ho an'ny mpanoratra Samma ary Enaritiana. Aizonareo aty lodya mandroso fa tovaratra anao zay e. Manahoana bebe Zafy efa hery zany tsy mifakahitany zany Otre ay manambahinareo atroka no manahoana manelongelona zanyky no ary mikioako bebe zany reraka angazato izy. Miasa saina ihany ndraindray. Tsy manelingely ianao ka zay sy Roma koa aza mba makamakaina kely eto ka tsy andao aloha androso atramo bebe aleo mahazo alokaloka sy rivotrivotra eto rakisy mafana be zao any an-trano. Izy aloha ary nakaiza ho afleurisy lasa nanasa lambany izy sy renina aman-dreny vo aingakaingana ihany zay mitady azy anga bebe. Tsy hoe mitady azy manokana fa mandalo de mivily mamangy aikos io misy voankazo katsaka kely nietiko anareo io de mba omeo raha Jeroma fa valala ray ifanapahany io ndray bebe Zafy manao ze mamenatra mihitsy. Zay zanaka neny tokony anome ay jereo reto abetsany misaotra betsaka marina fa die sahirany ianao ry bebe tena mariny. Eno ary lody zay ny tokony anoana ny ray aman-dreny. Ray fa vokatry ny forakizy reny aza kely bitrikako no tsy ohatra ny talotrony ndraikizy mivokatra miakatra. Zany ve? Zany no izy antanio any lody nanahoana ny taloha. Fa nahoana loatra ary bebe Zafy la zay koa amin'ia mihitsy fa entin'ny bebe Zafy amin'ny sobika maromaro mihitsy ny kiatsaka, ny tsaramaso, ny voasary sy ny sisa netiny tamin'ny sobika zany taloha. Marina hoe zany mihitsy ary tsy amela mihitsy ringaty raha tsy mandray la zay ny hoe amidio zay tsy lany rehefa be loatry nofo sisy zany lay kely miena mpitoerana salamy fenantitra le vokatra azo de zao sisa ny hery koa angambo efa mekelika no ny fiainana melafo izy aloha efa tsy araka tsony ny vidin-dresika mba tsaratsara ny vokatra tena mandreraka mihitsy any rakizy izy ty fa angary bebe Zafy mbola mividy zesika fony maninona raha manamboatra ka mividy aza tsy mahavokatra gamboarina hoana ry lakely anaonao foana. Zay zao no anisan'ny antondriako aty amin'ny lody ny am'ty zezika ty. Fa angatsy mbola natorony lody amin'ny bebe kosa ny am'le komposty. Efa natoroko kosa fa i bebe notrany tsy mbola nanapa-kevitra anao azy ko. Le komposta ve tianareo lazainy ty
tena mba metimety any ve izy io e. bebea tena mety fa tsy hoe metimety rakisy amin'ny fambolena rehetra zany na legioma io a na voankazo na ny volovary rehetra dia ny zezika komposta no mahavokatra indrindra satria ny komposta no ahitana ireo singa efatra tena ilain'ny voly atsara sy ampitombo azy. Singa ahoana resany zany hoe misy an'ireo karazany zavatra natambatra namboarana ny komposta zany ry bebe zafy ka aiza no ahitana an'izany rakizy enoy tsara aloha ny fanazavany Jerome avy eo bebe vao manontany raha misy ny tsy azo ny am'le singa efatra ry Jerome zako mantsy mba mila mamerindesona kely mombo an'izay ionray raha loty zao ary fa ino tsara aza misahira-tsaina be loatra bebe fa tsotra ny fomba ahitana ireo singa efatra ao amin'ny zezika komposta ny lazaiko teorio dia ny selulose ny azoty ny fosforo ary ny potasy hita amin'ny bebe reo le voasoratra eny ivelan'ny gonjezika hitantsika reny rehefa mividy zezika sika le hoe NPK. Tena manam-pahaizana mahitsy ry Jeroma marina nga Jeroma ihany zay ilay kely ty ay vareka ahoana no ahazona an'izany amin'ity zezika komposta nefa hoe tsy vidiana akory ty izy nefa nyto miteny frantsay beko no zao no izy ny selulose dia azo avy amin'ny ololo ny tefrozia ary ny crotalaria ny azoty kosa ndray dia entin'ireo zava-maitso malefaka rehetra zay tsisy vidiana zao zany fa azosika volena atao fanao zezika ny zava-maitso sasany kosa azosika laina eny rehetra eny rery bebe zay mihitsy mahatadidy lesony ralody etry ka efa manao fampiarana kosa ny ary Jerome dia tsaroko tsara ihany koa fa ny fosforo kosa dia azo avy amin'ny vovoka tandrok'omby na ny vovotolana rehetra zay raharak'izany any rakizy ohatra mora hita daholo zany rehetrarehetra zany efa nylazaiko amin'ny bebe ho a fa tsy sarotra neo a fanaovana ny komposta io toy izany koa ny fahazonan'ny potasy ry bebe satria entin'ny vatan'akondro sy ny laven'ny patana izy ka rehefa manamboatra komposta zany ianao ka misy ireo karazany zavatra ny tany saina teoreo dia feno ny singa ilain'ny voly ao anatiny ary le zezika io mivavy sy le dolomita ry Jeroma tsy azo adonomy reo rehefa manamboatra komposta zay mihitsy satria ireo ny tena mpanome aina ny komposta ary manafaingana ny fahamasahan'ny zezika zay ary to tena mba mahay kosa ty lotriky no hitako miady varotra mihitsika fa ono ado dia inafo moa zany ny tena mety amin'ity zezika komposta ity raha eo amin'ny fambolena bebea ahoana efa nylazaina taminao teo kosa fa dia tsy tsaronao sady ndray ka mameriny indroa kosa manantitrantitra fa azaka amin'ny mamerindesiny eo rolodia zay mihitsy leo ary aloha averinga fa amin'ny andro hafa leo anjarako rehefa manontany izy le kely ty koa dia miala pala fotsiny ao Jeroma zao rery bebe fa ilody ve mahagaga tsy mahagaga io ny fambolena rehetra dia tena mety tsara amin'ny zezika komposta ny anana rehetra zao mila azoto betsaka nefa efa hita ao anatin'ny komposta zany
ny volo mamorehetra ihany koa de mila fosiforo betsaka nefa ny komposta ahitana fosiforo le vovoka tandrokombo na vovotolana zao zay loty de zay omby sy tolana zay foana ka misy sakafo kosa ne am'ireo de toy izy hoe ny resakao ry Jeroma fa mandreraka misy kilôty tika de ny volo mamody sy mamaka rehetra kosa de ahoana moa izay raha lody efa voatanisa teo zao ny azoty sy ny fosiforo ohatrey mila potasy betsaka ny volo mamody sy mamaka ry Jeroma mataty tsara ngiako zay no izy ry bebe zavy feno de feno ny zezika komposta rehefa entina eny amin'ny voly tena azoko tsara tombotsoa ny fampiasana azy satria anisan'ny tsy ambaratelo ny fahombiazana eo amin'ny fambolena ny fampiasana ny komposta sonareo rakizy fanana zava tena mahatiandroka fotsiny zany atr'zaiko mbola tsy taraka ka lozana ny anahana tsy nanamboatra sy nampiasan'ity kompostako ay ny vahaolana efa ateriny eo an-tanimboly fa ny tena ny zadratsy fotsiny am'le hoe hafa ny fomba efa nahazatra hafa ny zezi-bazay jereva ny vola zao lany ny tany nefa to mengazana ny tena mba hoe mpamboly sy mpiompo nefa tsy mafo na de akoho anankiray aza angalana rony zitany ay amidy asombola zay aneo lefa nanetanako amin'ny bebe hoe mampiasa ho a komposty fa bebe mo ohatrany tsy niaino aloatrako fa mino fa ampiasa zezika komposta am'izay nareo manomboko zao zay aloha tena mahita nelanelany fampiasana sy ny tsy fampiasana azy io hoe amin'ny voly atao zao tena sandroko very lody hazo ny bebe atao ny mitsidika ny tambolony zareo am'izao fa tena mamokatra mihitsy zany sady mahavokatra ny komposta no mahasalama ny vokatra azo avy aminy nefa tsy andaniana vola be akory zany mihitsy satria sady miaro amin'ny bibikely sy ny aretina ihany koa io komposta io rehefa araky bebe tsara daholy ange reo fepetra rehetrarehetra takin'ny famboleny toy ny zezika masomboly ny fanarahana ny dia ny volana sy ny sisa de azo antoka ny vokatra azo ho tateriny bebe amin'ny kamion kely ray ny vokatra midy am'izay fa tsy amin'ny sobika sy ny arona kely tsony ny voandalana ho zaraina mo tsy ho lazaina tsony fa de ho tomina amin'inona re laikely reto nde mbo ampio amorakizy aiza no hita ohatra zao ndray tena nda hanamboatra komposta zany bebe zafiko ary nde andehody aloha niraka ny krisy bezara mba hanangona ny zavatra rehetra fa ho ataoko ny komposta kay tena metrika no zay aneo ay aza lanina mizezika tsony ny vola fa manamboara ividiano zavatra fa ny vola ary bebe zafy ajetao am'izay kalamara torona koa fa efa nivany olana tam'le zezika de mividiana fanampiny ray le keliky koa de mba mahita hevitra fa misy kalamara nga ato aminareo ry lody bebea mety kosany zany zay aneo ay anjara ngiandray manomerona koa bebe satria izy efa nitondra voandalana be dibe ho anareo say mihitsika no misaotra ry Jeroma eny tokoa kanefa
marin'ireo raha angalana rony raha tsy atsatso kely ry bebe akoho mbola atavezina amin'ny manaraka zany neny loatra no omeny afalao andeka ohatray ka tsy aleo ve hikarakarana dite kely aloha ianao e iny zao no ainganako aleo aloha andeha hidinika ny am'ty zezika ty fa aleo sokony ny any oriana indray zaniky no mampamangy any amin'ny fleurisy any tsy fondra loto vonona indray le akoho de lazay ny fa matsatso kely moramora zy ireo mafa tsisy an'izany eo le akoho ane efa matipaika daholo ny anaovana azy aleo fa rehefa lehibe io tiala mavo kely io de ho ateriko any amin'ny bebe mihitsy tiako kely mavomavo ohatra ny totondry ty ve rovina vo lehibe moramora zero maasa moko ry tantsaha izay makolokolo tokoa ny manana ny soa izay manaraka ny fepetra ny mahavanim-bo ary raha ho ary ireo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofotaninao ny vokatra hitombo tsara hibihinana ho salama tsara ary dia hitombo ny fidiram-bolanao syarotadiditsika daholo ny zavatra rehetra zay voalazako eto fa raha ohatra sitrakareo dia efa misy ny boky aza ny soratana ka misy ny karazan-droa zany izy ireo ndray le lalàna fototra ny fe ny fomba fambolena voajanahary dia ny volume 1 zay ary ny volume 2 dia ny fambolena volo legioma isan-karazany zay miisa 7 isa noho izany dia afaka manatonytsika na ao amin'ny stokny FMC atysomanarariny na ato amin'ny AWR ihany koa azotsika hividianana an'ireo boky ireo ko dia mirary sy maniry atsika rehetra ahita fahombiazana ary tsarovo tsara fa miaina mivaninandro miasarotra isika nefa ny zavatra tsapa sy hita fa rehefa mamboly isika dia mihinana foana ivavatsika io misaotra indrindra madamin'ny irina makasitraka atsika rehetra hita fahombiazana eo ambanin'ilay raitsytoa izay mikarakara sy mamelona atsika isan'andro misaotra tompoko izay ary aloha no azona tolotra nao androany ilaina ny miasa tsara ary ao ny fepetra rehetra ataovy ny fampiarana amin'ny fanamboarana ny zezika komposta dia ampiasao zany fa fitahian'Andriamanitra ao anao ny vokatra ho azo betsaka sy tsara ny mpihinana ho salama mandrakariva ny volalany hena fa kosa mila ny faharetanao zany dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray ary raha sitrapon'Andriamanitra akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana ampifaliana indray no iarako aminao Richard Andrenjatovo no miresaka aminao amin'izao fotoan'izao fampidirana momba ny hazo fijaliana zay no lohatenin'ny lesontsika androany hojerentsika mifietsika nasetrin'ireo mpianatra rehefa nilaza melohan'ny fijaliana sy mifahafatesana tsy maintsy anjo azy Jesosy
dia aveo a misy lesona ampianarin'ny fihetsika izy ireo momba ny loza teraka ny tsy fahatakarana ny soratra masina. ao amin'ny Matio toko fa 9 ny 5 fa 1 ka hatramin'ny 7 Matio toko fa 9 ny 5 fa 1 ka hatramin'ny 7 dia nambaran'i Jesosy mpianany fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy ampijaliany loholona ny lohan'ny mpisorona ny mpanora dalàna dia hovonoana ary atsangana amin'ny andro fahatelo. Dia nahaino an'izany i Petera dia zao no nataon'i Petera: sanatria aminao zany tompoko, tsy ho aminao zany. Nanoloanan'izay dia tezitra Jesosy niteneniny mafy Petera: maka nesato ivoko ianao ry Satana, fa nafitohinana amiko ianao, tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. ao amin'ny Matio toko fa 17 ny 5 fa 12 sy ny 7 Matio toko fa 17 ny 5 fa 12 sy fa 7. Rehefa tany Galilia Jesosy dia nolazainy tamin'ny mpianany indray io fa ny zanak'olona ozy efa hatolotra ho eo an-tanan'ny olona, hovonoiny nefa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy. Inona ny fihetsika nasen'ireto mpianatra reto? Nalahelo indrindra ireo. Tsy izay misy manko no nieritreretiny, zay no natonga azy nalahelo indrindra. ao amin'ny Marka indray izy dia miresaka. Marka toko fa 7 ny 5 fa 1 sy ny 12. Marka toko fa 7 ny 5 fa 1 sy 12. Ovakintsika mihitsy io amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nampianatra amin'ny mpianany izy ka nanao taminy hoe: ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka vonoiny, ary rehefa voavono izy dia hitsangana rehefa afaka hateloana. Dia nanahoana indray no nasetry ny mpianatra an'izay tenin'i Jesosy zay. Fa izy ireo tsy nafantatra izany teny izany, sady natahotra hanontany azy. Sady tsy nafantatra izy no natahotra ny anontany an Jesosy. Ny Lioka toko fa 7 indray toko fa 4 ny 5 fa 5. Lioka toko fa 7 ny 5 fa 4 sy fa 5. Dia mbola nilazan'io indray Jesosy, fa izao no voalazany eo amin'ny 5 fa 5. Tsy azo ny mpianatra io teny io, tsy azo ny mpianatra io teny io, ary mbola natahotra ihany koa izy ireo ny antany hoe ahoana marina moa ny amin'izany zavatra izany Jesosy. Mbola maro no azo resana ny amin'ny fihetsiky ny mpianatra manoloana ny fanambarana izay nataon'i Jesosy, fa tsy azo ny mihitsy mazava ho azy moa, satria Mesia nge Jesosy, izy ilay iraka Andriamanitra, dia noheveriny izy ireo hoe anala azy ireo eo amin'ny zioga ny fanandevozan'ny Romanina. Kanefa zao indray izy milaza hoe ho faty izy, ho vonoina izy, dia aveo izy atsangana. Tsy fantatra zareo ny voalazan'ny soratra masina. Nateraka mba ho faty Jesosy, ary niaina mba ho faty. Ny dingana rehetra ny ainany dia nampanakaiky an'izany sorona lehibe ho fisoloana teo amin'ny hazo fijaliana teo Kalvari zany. Tamin'ny fomba feno no natsapan'ny iraka nampanaovina azy, ka tsy namela na iza na iza na inona tsy ampifantoka azy amin'izany iraka izany. Raha ny marina, ny fiainany rehetra dia fiomanana ho amin'io fahafatesany teo amin'io hazo fijaliana io. Nandritra ny taona farany nanaovana ny asa fanompoana tetỳ an-tany i Jesosy, dia niresaka mazava kokoa tamin'ireo mpianany momba ny fahafatesany tsy ho ela. Tsy hain'izy ireo anefa ny nanaiky ny fahamarinana izay nolazain'i Jesosy. Tsy nanaiky ny aniry hanaiky an'izany izy ireo. Feno hevi-diso momba ny anjara asan'ny Mesia tao an-tsain'izy ireo. Ka ny fahafatesan'i Jesosy amin'ny maha-Mesia azy dia tsy nisaisainy mihitsy. Raha fitinina dia izao: ny firehan-kevitra diso nananan'izy ireo dia nitarika ho azy
amin'ny fijaliana sy ny fahoriana. Efa nilazainy Jesosy tamin'ny Nikodemosy ny ray andro ny hoe ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Raha tany Kaisaria Filipo Jesosy dia nilaza tamin'ireo mpianana izy fa tsy maintsy hakany Jerosalema ampijaliany loolona sy ny loholon'ny mpisorona ary ny mpanoratan-tanàna dia ho vonoina ary atsangana amin'ny andro 7. Efa nivakiantsika iny teny iny teo. Dia izao koa rehefa nandalo mangingina tao Galilia izy dia nambarany ihany koa zay. Tany Jerosalema koa dia nambarany ihany koa zay. Jesosy dia nilaza tamin'ireo mpianany ny amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany amin'ny maty. Mampalahelo anefa fa tsy nihaino an'izany izy ireo satria tsy izany mihitsy ny zavatra tian'izy ireo ho heno. Mety hanome tsiny an'ireo mpianatra ireo tsika, kanefa mora amintsika koa ny anao tahaka an'ireo mpianatra ireo tandremo. Zay mahatonga antsika mianatra soratra masina. Zay mahatonga antsika mandinika ny Baiboly. Tsy mamaky mamaky fotsiny, fa mandinika hoe inona reny tian'tio lazainy, inona ny tian'tio ambary, ahoana ny tena dikan'izany. Mahafantatra olona maro fa rehefa mamaky Baiboly izy dia mamaky boky tahaka ny mamaky roman, mamaky Baiboly tahaka ny hoe lala sy noro. Inona avy reny karazana boky amin'izao fotoan'izao reny, fa tsy mba eritreretiny sy everiny akory izay tena heviny tokoa, izay tena finosiny tokoa. Koa tsy magaga zany reto mpianatra reto raha nilazany Jesosy ny amin'ny hahafatesany, dia nalahelo zareo satria tsy fantany izay nambarany soratra masina mikasika ny iraka nataon'i Jesosy teto amin'ity tany misy antsika ty. Raha tena nifantoka sy nandinika ny soratra masina izy ireo dia tonga dia fantatra izy ireo fa tsy maintsy izay ny lalana ho diavin'i Jesosy. Nanana hevi-diso momba amin'ny fiaviany Mesia voalohany ny olona, indrindra fa ireo vahoaka novidian'Andriamanitra. Dia apetrony amin'ny fanontaniana hoe inona ihany koa mety hevi-diso momba amin'ny fiaviany Jesosy fanondrony mety hahazo anao sy hahazo ahy. Tadidio fa na izao na ianao dia mety hanana hevitra diso ihany koa hipotra ao an-tsaintsika ao. Atreo ny fiarantsika amin'ity an'ity manome fotoananao indray zany ny namanao Risara Andrianjatovo mpiara-mianatra ny soratra masina aminao. Mahafinaritra ny lesona ary angaviako anao mba tsy hisaraka amin'izany fianarana soratra masina izany. Mandra-piona tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.